L'actu du jour. Miondrika mpanajana ary potratroka eo anatrehany voninahitry sika menakavy indrindrindrindra fa ianareo zay mihaino ahy. Araky ny fantatrareo ny havanareo, ny mpanomponareo dia tara lava ary tsy manana excuse mihitsy izy ny amin'izany fa ny zavatra azoko tenena fotsiny hoe tsy teny koa hoe tsy moramora manao zavatra fa nazanatr' zany tsy maintsy misy ihany ny zavatra tsy maintsy rekopena, tsy maintsy misy ny petraka tsara ny tokony hipetrahany satria hitanareo toy ny fandarany tony ny saripady ary tsy azo atao mihitsy zany ny hoe ianao raha manao antony fandarany tony hitondra zavatra hipakany amin'ny sofin'ny olona, hipakany amin'ny sain'ny olona, hipakany amin'ny fon'ny olona, hipakany amin'ny fanahin'olona, nefa ny zavatra entinao tsy lavorary, tsy tomombana, feno tsy fitiavana, ary mitongilana ihany koa dia amin'izay fotoan'izay tsy mety ny tena zavatra tokony atao dia aleo tsy manao. Le hira teo aloha tsy afeniko zany fa manembonembona mihitsy satria ouverture mariagenay iny hira iny ary hoy tamin'le vadiko tamin'ny 14 juillet anniversaire mariagenay manko io. Tena izy ty ry sery raha mbola ampina 30 taona na 40 taona raha mbola saha ho aho. Saposarako aminareo fotsiny zay fa tsara loatra iny hira iny, tsara ihany koa le vadiko, tsara ihany koa le fitiavako azy sarako aminareo zay. Any zay le vadiko zay mijery anazy hoe mety fiera ve sa ahoana ozy nareo. Mahatsiaro koa andreo anabaviko any amin'ny La Réunion mijery manaraka anahy eto any a Genève. Tsy manadino anareo fa aza matahotra fa na de hoe tsy de miantso, tsy manoratra tatoato noho ny asa betsaka fa tsy manadino anareo akory. Gros bisous daholo nareo. Misy neveu kely anankiray koa io mitonga io mijery io. Raha pahinanao zandry ianao ela be tsy hita. Tsy mandalo tsony ianao asa hoe ahoana ina ny tena apaiky anao. Zay ny amin'iny. Zao fanamariana zany anankiray ty. Izaho itony zany efa nanomboka tany amin'ny taona 2012 no talohan'izany akory raha tany amin'ny taona 2020. Rehefa niongana teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka Didier. Dia tany amin'ny taona 2020, 2009 dia nanapa-kevitra hoe hikirakira an'izany atao hoe média, presse écrite, radio, télévision sy ny karazany tamin'izany andro zany ary mbola mitohy hatramin'izao. Tsy nisy olona zany ka hoe nisehatra tao anatin'izany atao hoe fanaovana politika ka tsy fantatry ny tenanay, tsy frere ihany zany fa parcours hoe iza i olona io ary ahoana ny toetran'io olona io. Indrindrindrindra moa fa rehefa tena lasa hoe tena lasa hoe mpanao gazety mpanadiady moa zany, investigateur, dia tsy maintsy manao fisy ianao, manao archive mihitsy ana olona. Dia indraindray manko mety adinao izy olona io ohatran'izao ohatran'izao dia jerenao amin'ny fisinao amin'ny base de données anao. Ihany ty zao ty. Fantatrao zany ny pedigree ny akabeazan'ireo mpanao politika ireo, ireo mpijirika sy ny karazan'ireo, dia fantatra daholo hoe ahoana ny tena toetrandreo.
Matetika ny tenako zany miteny hoe tandre mihitsy. Tandre mihitsy. Fandrandray moa zany ity zavatra ty koa zany a. Ohatra zao tany amin'ny taona 12 tany de nisy olona 12 akory. De nisy olona niteneniko hoe ianao no filoham-pirenena. De ozy izy matsanao hosorana tantely ozy izy ny vavanao. Io vavako io mbola tsy nandiso anahy fa ny zavatra fantatro rehefa tonga eo anao de adinonao. Tena marina, sy anam-paharatena. Lasa filoham-pirenena le olona 13 fa rehefa tonga teo tokoa de tena adinony aho. Za adinony tsy nampaninona anahy. Fa le reto rakay, reto le mpijiroky, reto le hypocrity, reto le opportuniste nanodidina anazy, no nahatonga sainanao hoe tokony ho teneniko ihany iny ralahako iny a. De rehefa niezaka hoe anatinazy, ohatrany voatosika tery amin'ny sistosy. Ohatrany tonga saina hoe ohatrany mba tsy mety kosa zany rehefa zany hoe za zany laza marina momba an'ireto olona manodidina azy reto, za ndray voataka aty amin'ny sisiny. Velao eo velao hidona amin'ny rindrina eo. De ny nataoko ihany ny nataoko. Ny tiako itenenina zany mba tsy halavan'ny resaka de zao hoe mba eno ihany. Zany teniko zany tamin'izany andro Rajoelina zany. Rajoelina mba eno ihany le ty ny teniko fa sao de mba ho tsy mitotena amin'ny teneny zany a. Sao de mba hidona amin'ny rindrina le selahy ty. Ino le ty mety ho diso andrany, mety tsy ho zestimen'lahy andrany zavatra teneniko, zavatra rapitro tsy ho zakan'lahy. Io zio. Ho anareo tena mpanaraka anahy, tena miteny an'izany foana matetika hoe mba ino ihany ny zavatra teneniko hoe. Mba ino. Am'izao manko zako misy fomba anankiroa tsy miteny publiquement intsony fa tena anoratako mihitsy le tompona ndraiky mpanjakana satria mba za kosa am'izao fotoan'izao efa manohana dia fomba hafa indray ny fanaovana hoe raha misy an'ity de tsara milaza melo ary mampitandrina mihitsy hoe tandremo io. Tandremo io. Zay ny amin'iny. Ilaiko apetraka mako zay. Maly zany rehefa nahentsika zany amin'le skandale hoe apoka ny fondrany tsy afaha, dorana, atao itsoka ranona, atao itsoka ranona. Zao alao mazava tsara mihitsy ny fandehan'le revo fa manjary ny sentiment no mibetsaka, ny sentiment no miainga ao anatin'le filinina, na ao anatin'le combat mihitsy ary. Io zavatra io tena ady io ary tena combat io, tolona io. Ny etsakilany mitolona miady mametraka amin'ny fahefana. Eo ampelantanana miasoara amin'ny pouvoir zany amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fanaraha-maso, amin'ny alalan'ny fitandremana, amin'ny fahalemana sy ny fandripahalemana eo amin'ny firenena. Aty amin'ilany miady zay anonganana sy anapotehana an'izany zavatra zany. Eo ampovoanin'izay ny vahoaka. Tsy de vocation an'le vahoaka loatra le manongana, fa rehefa tena tezitra izy ka tsy mety aminy de tamy izy, tsy mila taritina akory. Ary eo mpanao politika ny diso, ary eo izy ny taraiky. De zao, mba fantatrareo moa fa raha tsy diso aho tany amin'ny taona 13 angambany izy iny, na le hoe voaringoringotra tamin'ny fanonganam-panjakana, misy miaramila zao. Tafiditra tao anatin'ireny
ny colonel Randrenirina Miguel. Da atao hoe avorter izy. De rehefa tratra ianao de tupay. Tupay. Tam'izany androany tsisy ny alahelo, tsisy ninona akory, tsisy sentiment akory mipetraka hoe avoay olona io, mba nahita an'izany ve nareo? Tsy nahita an'izany nareo, an? Fa de niady rery tao reo zanak'olona, ary tena adinoina tao. Ry Daya tao efa tany prison nanavitra azy, anisan'ny ry Kofali zany, anisan'ny karakara azy tao koa. Zany hoe, rehefa manao ny opération io zany ianao, haka fitondrana, ka rehefa tratrana izy de tupay. Y a rien à faire. Ary rehefa manao an'io anao de tsy maintsy mahatsapa hoe naty TAY na atody. De rehefa atody izy de afaka mizesty ianao. Ils ont payé. Ils étaient emprisonnés. Ka am'izao fotoana zao nanao tetika andoroana ny tsy hafa miaraka amina olona maromaro ety ivelany. Nga Patrika sy ny tariny. Adiny nga Patrika tanteraka mihitsy. Hoe ireto olona reto nefa nigadra teo. Donc fatany tsara mihitsy hoe aiza ny fanafenana an'izany puce zany, ahoana nanaovana an'izany. De rehefa tratra ianao, avorter planao, désavoué, de tu payes. Tu payes. Mizaka vokan'izay ianao satria raha ohatra nentina izy de nizestiavanao vahoaka ray manontolo ianao ny tompon'ny salegy. Fa tratra ianao. De zakao ny vokany, zakao ny conséquence-any. Menimenina anao hoe, menimenina ny akilany hoe, voasambotra ambaki ny zanany, zafikeliny. Ahoana moa fomba anananao telefônina any ampigadrana? Ohatrany efa zany, an? Afaka manao planification na fandoroana ny prison tsy hafa ianao. Ohatrany hafahafa zany, an? Zany hoe misy ratsy kombakomba ve ao? Mampatonga an'le telefônina any ampelantananao. De maka mesure amin'ny fanjakana hoe suspendu reto. De ny fanjakana mahazo loza. Mila manana capacité de discernement ihany isika mihaino. Fa tsy tia vendrana rehetra ty no miteny. Lasa légal zany ny fananana telefônina any ampigadrana. Fananana Android na smartphone. Zany hoe misy gadra privilégié zany any amin'ny figadrana any. Ka afaka amin'ny telefônina mivady amanjana ny andro alina. Afaka manomana tetika anongana mpanjakana. Tetika anaovana évasion. De rehefa tratra de mifanjakana indray mahazo loza. Loza anie zany. Tamin'ny tratra ve Mikael Randrenirina sy ny ekipany de ny fanjakana no nahazo loza. Ohatrany tsisy nitabataba teto raha tsy Ngara-Kotomalala. Tam'izany andro ny teny hoe matoa ny olona tante hanonga mpanjakana de ao raha. Fa nino reto anie évasion,
dorana mihitsy mifonjabe mba azonareo an-tsaina ve zany hoe mahay fonjabe ny tsy afa dia mivoaka daholo leo kriminel ao anatiny eo. Fonjabe ny tsy afa zany ane efa tena le tena tsy avotrabola mihitsy no nalefany. Zany ny tetika. Ary izao teneniko anareo ha. Ty tena eno ty zavatra teneniko ty. Ka ohatra iny. Raha vao misy resaka hoe afo. Misy resaka hoe manipulation ana von'olona. De suivez mon regard ozy ny fitenenina. Tonga de kompenao hoe izy zany. Ekipan'izy manao an'izany. Fa ny tena nahatonga saina dia zao eto ny tiako atongavana kely. Ndre hoe aho hoe amin'ny voly. Zao zavatra teneniko anareo. Tena mila vola itony fandaharany tony. Mila vola itony fandaharany tony. Satria misy olona any amin'ny arany dosie ndraindray dia tsy manaiky izy raha tsy vidiana. Mampiasa olona ianao hoe ndana lavisary anina fa ao amin'ny anina hono. Dia mandoha vola ianao. Satria ianao tsy afaky niteniteny foana fa tsy maintsy misy profo ny zavatra teneninao na tsy avoakanao ary. Zavatra teneniko eto zany dia misy profo foana. Ary mangataka mihitsy hoe mio profo fa tsy mety amiko zany hoe teniteny foana zany. Dia sandaina vola. Zany hoe misanda vola zany ny olona manao an'itony zavatra itony. Zao teneniko tamin'ny lera namak'izay hoe raha ohatra zahako mangataka aminao akoatran'le hoe manao appel fa mila fanampiana amin'ny avocat. Dia tonga dia alefany amin'ny avocat. Misy moa ny olona mbola aloha alefany aminao ihany minsista be. Ka io na 10 € ary misy olona nandefa 5 €. Tena teneniko anareo zany. Ary misy olona koa tao amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany hoe zay ny ato fa ny tena marina tsy mety aminay ty fitondrany ty. Fa raha vao medaladala zay dia maty. Dia nanampy tamin'izany andro zany. Fa ity zavatra ity zany aho raha ohatra zany manao hoe za tsy manao an'io fa me vola fa zao. Ty zavatra ity hitako fa misy talenta izy ary misy vocation. Tsy nieritseritra mihitsy atao anatin'ny parcours hoe zany ho lasa front office ohatran'izao. Fa tamin'izany andro aho dia tao ambadika foana. Comme il disait mon patron qui habite à Dubaï, ouais. Toi, t'es fort en back-office. Je ne te vois pas au juge, président. Par contre, tu es un bon conseiller dans le salon de cabinet d'un président. Là, tu es fort au juge. Là, tu es un patron. Patron du secteur pétrolier, ma consultant pétrolier, marno. Karavo, sandaiko, vola ity, karazana talenta na vocation ty. Tena sura fa asoron'Andriamanitra amiko io talenta io. Raha entiko anaovana ratsy sy anapotehana olona ity talenta ity, ty vocation ty, ty fanomezam-pahasoavany ty, dia asoron'Andriamanitra amiko. Ary na dia le crédibilité an'le zavatra teneninao raha tsisy tsony avy eo Tena misy dika mako mahatonga tenen'izany satria raha misy olona zany tena teneniko anareo asiko kafe kely mihitsy
Raha misy olona tokony hoe hipetaka amin'ny faniry soa. Mialatsiny tokony miteny an'izany. Ministry ny justice, ministry ny fitsarana amin'izao fotoan'izao. Dia teny izara Kotomalala Fleury ngamba ny tokony voalohany. Iza Fleury Kotomalala Fleury ny tokony voalohany. Satria tena samy mahafantatra nareo hoe aiza ho aiza ny niveau ny tsy fifankazahoana menada, si l'on peut dire. Tsy fifankazahoana fotsiny zao. Elle a été, elle est ce qu'elle est, moi je suis ce que je suis. Fa io samy forte personnalité io zany, dia samy mamanao dia zay. Fa zao, io le discernement article anananareo satria vao maraina dia nandefasan'olona message amin'ny roa maraina zany hoe zao. Jereko le izy. Manao ka manao recoupement amizay je me disais zany hoe eto ny occasion tratrarako amin'ny faniry soa. Manao recoupement amizay totra ny tsy zany kosa le izy kely aza. Ny dehibe mihitsy no miteny hoe tsy zany le izy ka. Zao le izy. Zao efa nilaza aho hoe za tsy manohana ny olona taonako dia Michael Randrianirina mivady Michael Jordan 3 points tsisy taolana. Reo ny taonako. Dika zany tsy problemako ny zavatra mitranga anaty gouvernement. Kanefa na iza anaty zany mijery ianao an'le harcèlement. Raha misy olona tena harcelé zany, ianao moa zany dia tena hoe tena gaga ianao. Raha misy olona tena harcelé ao anatin'ny gouvernement dia faniry soa herinay fo. Amin'ny 4 maraina no tsy ahitana torany ity zavatra ty. Mpiara-masamiko moa dia mimenimeny hoe président tsy araka ny rythme anao. Fa mifiry ianao matory. Amin'ny 4 maraina no milatraka ohatran'izay le hevitra hoe c'est une occasion pour toi Fleury Kotomalala. Voatavo luxe. Afantaran'ny opinion fa ny zavatra ataonao dia tsy mibasé par rapport amin'ny enina. Fa mibasé par rapport amin'ny réalité ny dossier. Tonga eo am-pelatananao. Sy ny fond. Ny vérité tokony lazainao. Au début teneniko rehefa azoko le message voalohany hoe là c'est une occasion. Petafako amizay anao faniry soa. Fa rehefa nandeha ny enquête ny investigation nataoko maraindraina io, anomboka amin'ny 2 maraina aho 2h32 dia miseho hatrany an-trano hoe erroné volontairement ny communication alefa anapitihana olona, anapitihana mifaniry soa. Tsy afaka miditra am'izany kosa aho. Zay le teneniko anareo apetraka ry aloha hoe vocation ty zavatra ty. Fa raha ohatra hoe andeha anapitihana olona, tsy mety tsy mety. Eo am'izay tsika zany. Aleo aloha asina kafe kely. Attachez vos ceintures, comme on dit. Apetraka ery amin'ny voalohany aloha en préambule. Fa maninona no faniry soa herinay vo no harcelé.
Maninona no fanirisoherinay vo ny faran'ny ataka rehetrarehetra. Fa membre gouvernement hafa mitsotsotra fotsiny. Satria fanirisoherinay vo amin'ny efatra maraina mahita an'izany valim-panontaniana zany. Fanirisoherinay vo no mifonsa. Tena ohatran'ny hoe reny le bélier reny zany tonga de to na le buffle reny. De manko ny américaine zany. Na le taureau be reny. Fonsa izy amina dossier. Ary tsy izy rery manana dossier fa tam'izany andro no ny teny hoe Iandro Rajoelina Mamy Vatomanga Tsay Christian tompona andraikitra amin'ny fanodikodonana ao Madagasikara. Tompona andraikitra tompoko. Betsaka amin'ny marché fictif tamin'ny andro Covid. Tsisy nihaino aho tam'izany. Tsy azoko navoaka satria raha matadidinareo iza ny tena mipetaka amin'ny Michel, ministre ny enseignement secondaire io tam'izany. Tsy Fleury Rakotomalala. Ary ny Justin Michel mihitsy hoe tena mafy izy. Fa inona ny antony petahako Michel amin'ny resaka marché fictif tompoko. Ao amin'io enseignement, ao amin'io menina moa zany io. Enseignement secondaire io. Io ministère io no iasan'ny marché fictif be indrindra. Même depuis 2013. Fatako zany. Ary fanlazaiko zany. Zao hein. Presque. Eno tsara, sakafo tsara ny sofina raha malagasy. 83 milliards ariary. No marché fictif nataony Michel, ministre ny enseignement secondaire taloha. Zany ampigadana amintsika miteny zao. Je vais vous compter et vous donner les détails. Attachez vos ceintures. Ary apetrao tsara le discernement ao anatin'ny zavatra tenenina fa tsy lasa manenjiky olona fotsiny en vue anapotehana processus zay efa mandeha andeha le fanendrehana fa misy manao entrave. Ho avoakatsika zany rehefa aveo hoe izy aby ireo olonao ndraso aloha manao entrave reo, ho avoakatsika zany. Naso avoakako aminareo hoe ndraso aloha fa tsy hoe publieko akory. Za miala tompoko. Voilà. Zao teneniko anareo ny resaka hoe engagement na dépense publique zany na hoe amin'ny resaka hoe principe fotsiny. Mba tsy dirako amin'ny teknika maromaro zany mba hahafahana mijery hoe misy tokoa ve ny zavatra ny détournement sa malversation sa tsy misy. Ny ministre tsy afaka monsieur substituer na rôle
ahoana re ny teninao zany tsotra indrindra maromaro sa dépositaire comptable ordonnance iny izy teo sous-ordonnateur tsy afaky no juge izy sy parti ary tsy afaka mandray ny olona an'ireo rehetrarehetra ireo zany hoe izy no manao signé les contrats les marché ary rehefa jereny reto marché reto jerena zany izy dia manahirana appel d'offre registra AOR ora malagasy avako pour 33 milliards 074 394 dia lasana société anankiray maday équipe Sarleu appel d'offre restreint fourniture na sandales scolaires rehefa navoaky tamin'izany andro dia mampiresaka ngia fleurirako tomalala tsy mbola nahita an'izany hoe nisy ankizy ka mimena kapa tany am-pianarana 30 milliards ariary sakoto ity maday équipe ty fotsiny tao anatin'ny taona ray nysokafany tamin'ny 2019 dia mahatratratra any amin'ny 80 milliards ariary ny chiffre d'affaires azony tao amin'ny ministère misy an'i Michel de A jusqu'à Z Michel atao no manao siny azonareo eritseretina ve zany toko verifiena ny entana tsy nisy mijerena ny maday équipe zany hoe aiza misy an'ity maday équipe ty de hoe ary rehefa tonga taminy investigateur ny fanjakana miverifie de hoe tsy misoratra ty amin'ny fokotaninay io tompoko de davina ndray hoe eny Ambatobe misy entrepôt an'io de lasa nakeny Ambatobe surprise ao anatin'ny tanàna n'le hoe idée participation rehefa nitarina ny fanadiadina anisy ty idée participation ty ahaika ny arena ny entrepôt ny hoe soi-disant nampiasain'ity maday équipe ty soratra amin'ny idée participation daholo arena amin'ny anaran'izy attaché vos ceinture hoa ngiara zakandisa amin'ny anarany ngiara zakandisa tokony andeha ho azy zany ny ankety tokony andeha ho azy zany ny procédure ny dossier sy ny convocation indrisy tonga na ny tanan'olona tsy afeniny za manao an'izao zavatra io tena teneniko anareo fa makariska tena makariska énorme fa zao tsy rarahako zany satria za tsy afaka hiditra mihitsy iraitsy kombakomba amin'ny ratsy
Ka eny fanadro hoe momba personnel raha mety potika ao anatin'izy. Fantatro nareo fa tsy anary aho. Nareo mpanaraka anahy. Tsy moramora anie zany misataky amin'ny PAC zany. Pôle anti-corruption zany. Rehefa nalefa teny amin'ny PAC amin'ny dossier. Hoe eto zany. Satria tapitra le enim-bolana hoe tsy azo enjehana i Andry Rajoelina. Menga am'izay zany. Tadio tsara fa mahay vava-dolo nareo menakavy hoe manino ny Andry Rajoelina zao. Io. Basy nareo an-tsaina ve zany hoe tokony une fois l'enquête préalablement ficelée et bien ficelée. Satria hatramina rapport n'IGE raha dia tao anaty dossier. J'ai rapport incriminant. Rapport à charge. Ho an'ny Andry Rajoelina, Michel sy ny tariny ary tsy Christian. Il est impossible et inconcevable que Michel soit la seule personne à être engagée dans ce processus de malversation et de détournement. C'est impensable pour un montant de 80 milliards à Réal. Parce que déjà, engagement on a 200 millions à Réal. 1000 accord ni flou Pyrénées. Que 80 milliards à Réal, donc, le président est parfaitement informé et au courant. Et d'autant plus que, après investigation faite, enquête établie, ma équipe, on ne sait pas à qui appartient la société en question. C'est une société fictive. Mais qui est logée, qui utilise l'entrepôt de Andry Rajoelina, le président élu, qui utilise, qui domicilie les affaires, les matériels de ma équipe dans son entrepôt. Idée participation. C'est quand même impensable, Zani. Hein? Donc, Zani, Mazava, ben ouais, allez faire sur les dossiers. Refan, allez faire les dossiers. Oui, allez faire les dossiers. Tu m'as dit là, ça? Absente. Abandon de poste. Sans motif valable et légitime. Et qui tient la route. Et qui procureur, un PAC. Tinara Bendagne. Allô, mais à la Chine, n'a pas vanarnareur, madame Fanirsu. Tchèque, j'ai roupi à vanarnareur. Fatia Foko. Tinara Bendagne. Wat efa ny dossier zany. Lasa izy tsy hita. Efa natao ny fanadihadina. Foana le dossier tsy nalefanao. Zany hono. Nresaka mandeha zany. Nantandra mato ministra zany hoe naninona le dossier tsy nalefanao. Niantso azy ny tompon'andraikitra ambony ny fitsarana. Tsy nandray telefônina izy na nerera. Rehefa ministra niantso azy, zay izy vao nandray ary mbola niala-pa. Mais tsy aty amiko anie le dossier fa any amin'ny Bianco efa any.
Nanontaniana ny Bianco tsisy an'izany aty ozy. Dosie momba ny Andry Rajoelina io tompoko a. Dosie momba ny Tsay io a. Dosie momba ny Michel io. Miaingavatra mibaiko tsy azo atao extraction. Anaovana enquête miala amin'ny fonja. Michel Ratsonga Ramatoa Tinarabe indray. Loza ane zany. Mba azonareo an-tsaina ve zany entrave au bon fonctionnement ny fitsarany zany. Ny enquête am'zany. 30 juillet tokony transmetevana transferena le dossier. De hoe suivant instruction zany de hoe 17 vao convoquena reto olona incriminé. Inona ny fiantsoana zany? Tsy miorganiser ve anao ny fiton'le olona andana elopa andana mitsoka. Faut TAY ny affaire. Zavabe ne zany e. Ary rehefa mitohizana ny investigation, mitohizana ny enquête de moralité. Ty olona ty manana relation gênante amiray amireo olona telo ny tononoko reo. Lozane zany e. Aty zay mahatonga anazy hoe ialako paty fa ty zaka vavoniko. De rehefa miforcena zany, tsy miforcena fa ny tokony tena izy rehefa tsy eo leana de tokony ze mpitsara manaraka ao no tokony anao an'le zavatra. Taony sasany nanala nify mihitsy. Sasany hoe miakatra ny tension fa tsy vitako dossier io. Nanala nify. Taony sasany hoe tsy vitako dossier io. Inona ny tiana lazaina am'izany? Mbola miasa. Ry tompona andraikitra ambony ny firenena. Eto no merina andreo. Mba eno ihany le teninay. Mba eno le teninay. Mbola miasa tompoko ny mafiany Andry Rajoelina. Ny ramification sy ny démembrement ny mafia Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Ary zay mahatonga atsika misambadita goatran'io. Entrave ane zany. Reto aby netsona zany eto hoe entrave zany. Inona aby. Nasalova. Ny tena mo sady mianatra ihany koa ny amin'ny tongotra fa tsy hoe kadada hoe ahoana e. Fanafenana dossier aloha de fa izy zany. Aiza izy teo. Bon, tika, safady tompoko. Ho azavaiko aminareo tsara mihitsy hoe zava-dozana nataon'reto olona reto. Miala amin'ny birao izy tsisy motif. Nanangataka autorisation une semaine. Reto aby zany, acte intentionnel izy. Agissement délibéré, acte volontaire et prémédité, comportement délibérément organisé, manœuvre intentionnelle, agissement concerté et intentionnel s'il y a plusieurs personnes impliquées, dissimulation volontaire, soustraction intentionnelle de dossier. Zay zavatra. C'est une entrave à au bon fonctionnement de la justice.
pénal zany normalina be ny fanjakana raha misuspendre fa zao tsy voavaly tsara le hoe fa maninona mifaniry soa no petahanao anatin'le raharaha satria avao mifaniry soa ny angan'ny procédure rehetrarehetra ary rehefa mandeha io zavatra io dia ho savilaina tanteraka indray matoa Andry Rajoelina. Azona reheritreretina ve ny tena mba manana relation any aty hoe ahoana? Rehefa nanontany ny PNF hoe ahoana reto fananaonao be dia be aty an-dafy reto? Tsisy anara eo izy. Izy nge Andry Rajoelina. Fa migara zakandisy ara-fozako. Dia ahoana no hananao? Fa iza mihitsy moa ty raha zakandisy ty zany. Première édition any ty androany ty, fa zay ny zavatra teneko anareo. Tsy afaka niray tsy kombakomba aminareo aho hoe ka hoe iny anapotika mifaniry soa. Moi, je vois qu'elle est sur la bonne voie. Et je vais même l'encourager. Je vais même l'encourager. Raha ny amin'ny hafa zany dia tokony mametraka kely kosa ianao madame mifaniry soa. Tena kozy kosa tokony mametraka kely ianao. Fa zao, raha menao voly itony fandaharana itony dia tsy crédible intsony tompoko. Noho izany aza manao an'izany fa tsy mety zany. À partir du moment ianao mandray volan'olona dia redevable amin'iny olona iny. Ary efa niteneko anareo tamin'izany. Aza velan-jakan'ny opposition ty fandaharana ity fa manjary tsy afaka miteny an-jareo. Teneko anareo nefa zany Dinandriamaolo zany nanampy an'ity fandaharana ity. Tena teneniko anareo zany. Nanampy an'ity fandaharana ity Dinandriamaolo. Izy eo ambadika eo fatina alika ny zavatra ataony. Fatina alika ny zavatra ataony. Entre autres zany. Ka zay, mbola isy ny deuxième édition, fa mbola safosafo be fotsiny zay. Fa tena hoe manana raison ny CSE. Et entièrement raison. Raha ny suspendre an'ireo magistrat reo, procureur amin'ny paky eo, na inona mety ho roam-pihavanana amin'ny faniry soa amin'izareo. Fanjakana aloha vao fihavanana. Ary rehefa miaraka amiko dia zao, na mandefa dossier aty amiko ary nareo dia hoe iny andeha hitongoka fotsiny amin'izay. Tsy maintsy manao recoupement tompoko. Fa aza manipule anahy fa tsy mety amiko. Tsy mety amiko. Veloma mahafinaritra daholo ary. Mandram-peona tokoa saotra anareo nanaraka. Izay no masaka ary mbola hitoy io mety androany any araka ny fivoatran'ny raharaha satria tsy afenina fa tena misy manao mbola tsika zany raha vao tsy mitandrina tsika dia manipule ny volan'ny Andry Rajoelina ary tsy afenina fa mbola misy olon'ny Andry Rajoelina sy Mamirahavatomanga amin'ny sehatra rehetra ao anatin'ny firenena. Tena hoe tratran'ny gangrène angambo zany tsika ka tena mila fitsaboana mahery vaika raha zay no ilazana azy. Dahoary veloma tokoa, veloma mahafinaritra. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.